araba ho an'ny olo-pirenena manerana ny nosy ny andinidininy amin'ny fanolorana mpabemasy momba ny fanatsarana andidy amandalana amin'ny finy fifidianana izay nataon'ireo isan'ny mpikambana ao amin'ny voamira fakakevitra nandrafitra izany ny alarobia 4 oktobra lasa teo no aroso anao izao ariva izao manarafinaritra ary mananjo malalaka ho isan'ireo mpirotsaka fidiana amin'izay fifidianana ho atao rehetra ny olo-pirenena tsirairay izay voasoratra mazava ho anaty lisy mpifidianana rariny raha natao izao fanitsiny izao satria tokony anaraka ny fenitra iraisam-pirenena lalàna amin'ny finy fifidianana eto Madagasikara. Normalisation du texte ary professionnalisation ataontsika tsy mikendry zany hoe izy manatoky fa zay ny zavatra misy rehefa olona misoratra ao anatin'ny liste électorale dia afaka lasaka fidiana ao anatin'ny liste électorale misy an'hoe fa olona tahak'izao tsy mahazo latsaka petraka nefa any anatin'ny zoany ny rehetra manao an'izy fa rehefa olona misoratra ao anatin'ny liste rehetra misy critère tokony dia mahazo izy ao anatin'ny liste électorale tsy tokony izy ao faravary mila rehetra dia tokony manana zo latsaka manana zo ifidy généralité nataonay fa tsy misy koa fijerena na fandrifina zavatra mavesa-danja ireo tolo-kevitra voarafitra ity voamira fakakevitra ity ary antenaina fa ahafona ny disadisa isan-karazany izay ateraky ny fifidianana amin'isy hatramin'izay tokony ho lalàna tokana ihany koa ny famakiana ny lalàna rehetra mba anjakan'ny fitoniana eo amin'ny tany sy ny firenena. Ny faniriana dia mba ho raisina daholo ireo soso-kevitra ireo zay za manokana aloha mahita hoe tena araka tokony ho izy fanitsinina zay mieritreretinao atao ary tena tokony hampisy fivoarana makany amin'ny fitoniana eto amin'ity firenena ity. Izy io moa hoe commission interministérielle no mandinika azy farany zay keo moa no fomba fanaovantsika ny lalàna eto miainga avy any amin'ny fitonam-panjakana ny manolotra ny tolo-dalàna makany amin'ny antenimiram-pirenena sy ny antenimiran-doolona tsy azo lavina zany zay fa zay tsy maintsy arahantsika satria tokony arahana ny pitsipitsy ny lalàna rehetra sy ny fombafomba fiasa fa ny za zany mahita hoe raha te hiroso tanteraka any amin'ilay resaka fitoninitsika sy ny fifidianana tena mangarahara sy iraisan'ny rehetra dia tokony raisin'ny commission. Ampatsiahivina fa ny 17 jolay lasa teo no natolotry ny komisiona mandinika ny lalàna amin'ny finy fifidianana izay napetraky ny didim-panjakana 17 tsipika 200 ireo antota-kevitra voadinika sy tapaka nandritra ny fikaonandona tao ary efa mandrafitra ny volavolan-dalàna izay ateriny ny nivon'ny antenimiram-pirenena ny komity iraisan'ny ministera amin'izao fotoana izao. Tapitra treo ny fandarantsika tamin'ity anio ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany asaina hatrany olo-pirenena rehetra hitsidika ny page Facebook sy ny Roy Seny izay misoratra eo ambany. Veloma tompoko.